Levitikosy toko fa 2:20. Lalàna ny amin'ny fahamasinan'ny mpisorona. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Mitenena amin'ireo mpisorona zanak'i Arona hoe: Aoka ianareo tsy hisy hiditra am-paty eo amin'ny fireneny, afa-tsy amin'ny tahaka nitenany, dia ny reniny sy ny rainy sy ny zananilahy sy ny zananivavy ary ny rahalahiny, ary amin'ny fatin'ny anabaviny izay tahaka ny tenany ihany koa, sady tsy mbola manam-bady fa virijina no ahazony mandoto ny tenany. Tsy hiditra am-paty ametaveta ny tenany izy satria andriana eo amin'ny fireneny izy. Tsy hanasola ny lohany izy, na hanaratra ny vahoakany, na hitetika ny tenany. Masina ho an'Andriamaniny izy, ka tsy hanamavo ny anaran'Andriamaniny. Fa mpanatitra ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah izy, dia ny hanin'ny Andriamaniny ka dia tokony ho masina. Aoka tsy hanambady izay vehivavy mpijangajanga ka voaloto izy, ary aoka tsy hanambady vehivavy izay efa nisaorany lahy, fa masina ho an'i Andriamaniny ny mpisorona. Dia hamasino izy, fa ny hanin'Andriamanitra no ateriny. Ho masina aminao izy, fa masina ho Jehovah izay manamasina anareo. Ary raha ny zanakavavy mpisorona mandoto ny tenany amin'ny fijangajangana, dia efa manamavo ny rainy izy ka hodorana amin'ny afo. Ary ny mpisorona be izay nalaina tamin'ny rahalahiny, ka nanidinana ny diloilo fanosorana ny lohany, sady natokana hitafy ny fitafiana, dia aoka tsy rakaraka volo na handritra ny fitafiany. Ary aoka tsy hiditra am-paty akory izy, ka tsy handoto ny tenany, na dia amin'ny rainy aman-dreniny aza. Ary aoka tsy hivoaka avy amin'ny fitoerana masina izy, na handoto ny fitoerana masin'Andriamaniny, fa ny diademany dia ny diloilo fanosoran'Andriamaniny azy no eo andohany. Izaho ny Jehovah. Ary aoka hampakatra izay vehivavy mbola virijiny izy, fa ny maty vady, na ny efa nisaorana, na ny voaloto tamin'ny fijangajangana, dia tsy azo ny hampakarina, fa virijiny avy amin'ny fireneny ihany no hampakariny. Ary aoka tsy hanao izay ahaloto ny taranany eo amin'ny fireneny izy, fa izaho Jehovah ny manamasina azy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Mitenena amin'ny Arona hoe: izay rehetra misy kilema amin'ny zanakao amin'ny taranany hatramin'ny faramandimby, dia aoka tsy hanakaiky fanatitra ny hanin'Andriamaniny. Fa izay rehetra misy kilema dia tsy mahazo manakaiky hanao izany, na ny jamba, na ny mandringa, na ny petakorona, na ny manana amby, na ny tapatongotra, na ny tapatanana, na ny vokoka, na ny saozanina, na ny misy pentipentina eo amin'ny masony, na ny hatenina, na ny tsingawina, na ny torotoro vy. Ny olona rehetra amin'ny zanak'i Arona mpisorona izay misy kilema dia tsy mahazo manakaiky hanatitra ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Misy kilema izy, ka tsy mahazo manakaiky hanatitra ny hanin'Andriamaniny. Ny hanin'Andriamaniny izay avy amin'ny zavatra masina indrindra sy ny zavatra masina dia azo ny hanina ihany. Kanefa tsy mahazo miditra ao anatin'ny efitra lamba na manakaiky ny altara izy satria misy kilema, mba tsy handoto ny fitoerako masina izy, fa izaho Jehovah no manamasina azy. Ary Mosesy dia nilaza izany tamin'ny Arona sy ny zanany ary ny zanak'Israely rehetra.